Ny faritra Androy dia iray amin'ireo faritra 20 eto Madagasikara. Aty amin'ny farany atsimo indrindra amin'ny nosy no ahitana azy. Azo sokajiana ho isan'ireo faritra maina indrindra izy satria amin'ny ankapobeny dia 700 mm isan-taona eo monja ny rotsakorana hita ao aminy. Etsy andanin'izany, ny fahasimban'ny tontolo iainana sy ny fisian'ny rivotra izay mitsoka saika mandavantaona dia manasapitra ny asam-pambolena sy fiompiana. Izany anefa dia tsy mahasakana ireo mponina mba hamokatra ireo karazam-pambolena mety amin'ny faritra. Ny 7,900 mponina tokoa mantsy dia mivelona tanteraka amin'ny seha-piariana voalohany na ny sekteur primaire avokoa. Raha ny fiompiana omby, osy, ondry ary akoho amam-borona no mibahana eo amin'ny lafin'ny fiompiana dia anisan'ny tena mampalaza ny faritra ny famokarana mangahazo sy vomanga. Ankoatr'ireo dia mbola vokatra ao ihany koa ny apena, ny voanio, ny katsaka ary ny antaka sy ny maro hafa. Rehefa misy antony ny tamin'ny taom-pamolenena 2024 fito ambin'ny 2024 iny no rotsakorana dia hita fa tena mamokatra ity faritra ity. Amin'izao fotoana izao ohatra dia mitobaka tokoa ny vokatram-barotra, ny antaka, ny mangahazo sy ny vomanga ary afaka mamatsy ireo faritra manodidina ny alana fivarotan'ireo vokatra ho amin'ireo ny faritra Androy. Ho an'ny distrikta Ambovimbe manokana dia fiara lehibe maro isan-kerinandro no mitatitra bageda miaraka amin'ireo vokatra hafa mba amidy amin'ny Fort Dauphin, Belo, Ampania, Tanoroa sy ireo distrikta hafa manodidina. Isaky herinandro manao camion raiky zany ty fenoa eto isaky larobia, talata hariva na larobia hariva. Sareteo zany tsy be mifankalavitsy zany ty vily satria le manahaky sarety vianagny 5,000 tsiraialy gny fatsaligny eto ao fure ao jokera miditsy 3 aligny agny nefa nahoavy agny lafo 5,000 fatsaligny lafo eo fatsaligny. Ny bageda dia anisan'ny vokatra tena mora simba ary anisan'ny olana atrehin'ireo mpamokatra ny fomba mety hitehirizana azy. Tena olana ao halo bageda. Misy mitondra filogony teto atravangony raiky na tampagony eo ty loama. No azo haintany eo ao rano tsy fisian-drano hanana eo tsy misy handroagna azy eo. Le voatery manontogna zekele mba himpahagny rano. Eo ihany ny fanaovana pika na fanamainana izay fomba tsotra sy azo antoka indrindra entin'ny hitehirizana ny bageda. Nefa izany dia fadin-drazana aty amin'ity faritra ity. Fa no tsy mety tahirizana zany le avaro tsy famora simba. Zay zany fivarotana azy faly. Tena faly zany zahay zao tsy mahazo manao pika. Ambany vohitsy hafa amparitsy rehefa mivombero misy vavarano zay tsy faly. Mboasary magnavaratsy mbeo agny manao pika. Fa raha natao pika io zay tsy afaka navaro ay. Mba ho fanatranana ny fahavitan'ny tena ara-tsakafon'ny faritra dia ilaina ny fanohan'ireo mpamokatra ambony plafon'ireo. Famokarana doria tsara kalitao sy ny fametrahana tahiry fiandry hiatrehana amin'ny fotoan-tsarotra. Ny fanapariahana teknika mpambolena mifanaraka amin'ny filan'ny faritra. Ny fikarohana momba ireo karazam-pambolena mifanaraka amin'ny toetany sy ny toetrandro misy ho entina miatrika ny kere. Ny fanomezam-baovao tsy tapaka mahakasika ny fotoam-piaviniorana sy ny fivoatra ireo bibikely mpanimba-volo. Fanohanana ara-teknika mahakasika ny ady amin'ny fototra mandavan'ny fambolena sy ny fiompiana. Eo ihany koa ny fanofanana ireo tantsaha momba ireo teknika entina hitehirizana ny vokatra. Ary fara izay tsy kely indrindra dia ny fanomboarana ny lalana izay tena ratsy tokoa azara mampitoka ambonina ny faritra. Amin'ireo faritra 20 eto Madagasikara tokoa mantsy dia ny renivohitr'ny ny faritra Androy no an'ireo izay tsy vita goudron ny lalana eo aminy. Sorovako ny kereo ny faritra atsimo fa ny fanohanana ny tantsaha hiatrika izany ny tokony hilofosana.